Manona ny fiadanan'ny tompo indray amin'ity fandarana manokana tony-bavaka ity indray ny mpanompon'Andriamanitra izay ahafahantsika mifampivavaka sy mifampahery. Amin'ny teny ity dia manana an'izao ranabavy Venise zao itsika satria ao anatin'ny olana ny tokantranony sy ny fianakaviana ary mila vavaka manokana mihitsiny. Eo anatrehan'izany dia manana toko sy andininy hoentina hampahirezana azy isika. Ao amin'ny bokin'ny Salamo Salamo 3:70 ny andinin'ny 7:20, Salamo 3:70 andinin'ny 7:20 izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy: fa izaho dia ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsara, ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra. Andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Misaotra anao manokana izay nomenao indray izao fotoana hitalaona eto anatrehanao izao. Misaotra ny famindrampo sy ny famelan-kelo atafinao ny mpanomponao sy ny ankonana izay mila ny fifandraisana sy ny fanafana avy aminao amin'izao fotoana manokana izao. Jereo manokana ny izao tokantrano sy ny fianakavian'ny ity mpanomponao izay nangataka tamin'ity anio ity amin'ny Venise ity. Fantatrao manokana amin'izao fotoana izao ny olana goavana be tsy fantatro fa ny zavatra azo anto, azo atsoina ianao Jesosy, azo hitalaona ianao ary azo inona fa afaka manatanteraka mandrava zany asany ratsy izany angambany, afaka manome vahaolana tsara indrindra angambany raha ilainy zany hoentina nomezana ny voninahitra inaranao. Jesosy eo aoka hitombo ny finoan'izy ireo sy ny fanantenan'izy ireo, ka na inona mety mamatotra ao amin'izany tokantrano izany, na mety ho sakana noho ny rano izay latsaka teo Kalvaria, dia anafaka anapatapaka ny asan'izany maizina izany ary atonga ny vahaolana izay anao mihitsy ny Jesosy ny vahaolana, dia tokony ho asandatra izy ireo, tokony ho akekezina izy ireo ary tokony ho fiainana izy ireo manokana ary tokony ho rivotry ny fiainana tokantran'izy ireo satria ilainy zany amin'izao fotoana izao. Jesosy eo aoka mba tsy amin'ity fiainana mandalo ity ihany fa mba ilay fiainana le antenaina dia ilay fiainana mandrakizay. Jesosy malalo matoky aho sy mino ho an'ny tokantrano rehetra izay mety manana olana goavana tahaka an'izany koa, dia mba hanaiky sy iombonana ary marimarina koa mba ho vanginao amin'izao fotoana izao. Tononona mivavaka noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay mpamaha olana ka nanifatsihana teo amin'ny hazo fijaliana ary izy, dia tsy natazona azy izany fa afaka mandeha manomana an'izay rehetra vonona hiaraka aminy ho any amin'ilay Jerosalema vaovao, hanitsaka ilay lalam-bolamena satria natao antsika rehetra izay manana an Jesosy izany no izy mpamonjy ny tenantsika sy ny mpamonjy ny ankonana tsirairay. Amen.